Misotra n'Andriamanitra isika ny amin'izao malady faharoa amin'ny volana Febroary taona 2022 izao izay alahadin'ny baiboly manerana ny Madagasikara ka ankalazantsika n'Andriamanitra iderahantsika azy ary isaorantsika azy. Amtomboina ao amintsika rehetra mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hiary idera ankalazan'Andriamanitra isika imanantsika amin'izany ny salamo fa 3:30 ka ny andininy fa 2:20 hatramin'ny andininy fa 2:20. Salamo fa 3:30 ny andininy fa 2:20 hatramin'ny andininy fa 2:20. Toizantsika ho fidiranan'Andriamanitra amin'ilay hira manao hoe mivony varavaran'ny lanitra andininy voalohany ihany aorian'ny vavaka vao mipetraka ianareo. Andeha rehtsangana hidera an'Andriamanitra tompontsika isika. Salamo fa 3:30 andininy fa 2:20 hatramin'ny andininy fa 2:20 araka ny baiboly izay nampianatanantsika no amakitsika izany amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny firenena manana ny Tompo ho Andriamanitra, sambatra ny vahoaka no fidiny mba ho azy manokana. Avy eny an-danitra ny Tompo no mitsinjo sy mijery olombelona rehetra, avy eo an-tseza fiandrianany no andinihany ny mponina rehetra ety ambonin'ny tany. Pamorona ny saina amampiniavana izy ka mahalala izay rehetra ataon'ny olona. Raha handresy amin'ny adiny mpanjaka dia tsy noho ny hamaroan'ny miaramilany, ary raha fadozany mpiady dia tsy noho ny haben'ny areny. Fa ny soavaly tsy azo itokina hahazo ampandresena, ary na matanjaka be aza izy dia tsy mahavonjy ny mpitaingina azy. Tsinjoviny Tompo kosa ireo mpanajy azy dia ireo olona miantehitra amin'ny fitiavany, mba hanafaka ny ainy amin'ny fahafatesana sy amelona azy na dia misy mosary azy. Miandry ny Tompo tokoa isika, fa monjena sy fiarovana ho antsika izy, eny izy Tompo no ifalian'ny fontsika, masina ny anarany ka itokitsika. Amen. O mivoa ny varavaran'ny lanitra. Voan varavaran'ny lanitra, eo anatrehan'ny Tompo, mamparefana silasa. Kristy no Tompo mandresy, ny voan varavaran'ny lanitra, eo anatrehan'ny Tompo, mamparefana silasa. Tsikiza sinza batsuza madavakazi, sautena tsikiza sinza mamaru menatika, desamia satana laimazuka na mutetika, yende desika yominitu, omivua varavaran'ny lanitra, emanatrehan'Tompo, mamparefana silasa. Rivavaka isika. Ianao Andriamanitra ray zanaka fanamasina no loharano ampiainana, ao aminao no isimpandresena, ary ianao Jesosy Kristy lay nombony amin'ny azy fijaliana, matina levona nitsangana tamin'ny maty, niakatra ny an-danitra velona mandrakizay, naharesy ny fahafatesana ianao, ary dia nosokafanao tahaka izany ihany koa ny fitahiana, ny lalam-panambinana, ny famonjena ho an'izay rehetra manaiky anao hany Tompo sy mpamonjy. Ankehitriny Andriamanitra,
dia tianao ihany koa sitraka ho indrindra ny azonay miara-miombavaka mankalaza anao Andriamanitra amin'izany atao hoe alahadin'ny baiboly manerana ny Madagasikara zany satria avy aminao Andriamanitra lay ny teny no siny zao rehetra zao ka sarobidy ny teninao izay mampiombona anay rehetra tompo Andriamanitra eo satria manatrika anay ianao dia tiana indrindra ny ana-masina anao na ihany koa eo mbany fitaren'ny fanainao masina fa eo natrehany izay lalovanay andavanandro nefa tompo dia ampahatsevy ny fanainao masina mandrakariva izay araka ny teninao tsisy marina na dia raha izy ka raha niatrika ny andro an'io zahay dia teo izay mety ho fanahiana fisalasalana tahotra eny izay mety ho fahalemena sy notanay koa aza izay efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra ray zanaka fanamasina ka ianao indrindra no miteny aminay indray fa ny helokai no efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra ny fahotanay ny mampiafina ny tavanao aminay ka dia tsy miaino ianao tompo Andriamanitra io tsisy aminay na dia kely akory aza afaka ny hanatonanao satria mendrika satria marina satria mety ny natao fatariny fanainao masina handeha amin'ny fanaitreteny zahay iay keloka eo anatrianao ny fahotanay indrindrandrindra mamindrafo aminay mamelany elokay tompo nisotranao zay Jesu fa ianao nanaiky handoany trosa ny hotanay teo amin'ny azo fijaliana no afaka manadio anay ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra kosa noho ny amin'ny ranao izay nalatsaka ary izany no ankalazany ianao fanahy masina izay mitaona anay indray hiverina amin'Andriamanitra hibonjina ny Kristy ilay hany tompony sy finoana sy mpanefy zany misaotra tompo ianao lay niteny hoe Andriamanitra tsy mahay mandainga ianao fa raha matoky sy marina tokoa izahay dia ianao Andriamanitra mamela ny elokay sy manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra misaotra tompo ny amin'ny famelan-keloka izay omenao anay ka raha handre ny fivaky ny teninao zahay dia mialoava lalana anay mandrakariva ny amin'izay ahatakara anay ny fahamarinan'ny teninao eo ambany fitariany fanainao masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany ho aminao Andriamanitra ray tsy toa misaotra tompo amen afaka mipetraka ianareo iroso avy hatrany isika amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ka milohan'ny vavaka sy ny vakiteny ho amin'ny soratra masina dia iraitsika ny ira hoderaina tokoa ianao riray andininy voalohany sy ny andininy faharoa misaotranao zahay ry tompo Andriamanitra io no ny fitiavana sy ny famindramponao dia afaka amaky sy iain'ny teninao zahay ny teninao tena fiainana sy fahasalamana ho anay koa mangataka ny fanainao masina ry zahay ameno anay tsirairay
na ny mpamaky ny teny, na ny mpanompo hitondra ny hafatrao, na ny vahoakanao izay eno, mba samy hahazo ny sakafo mpanahy avy aminao, ka ho maro aminay tonga eto izao no anaiky fa ianao no tompo sy mpamonjy anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay toy izany. Misaotra ray io. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alahadin'ny baiboly manerana ny Madagasikara an'io. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana, fanekena taloha, bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko voalohany, vakiana manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10. Jeremia toko voalohany, vakiana manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: atry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho: indrisy Jehovah tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa ho Jehovah tamiko: aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, ho Jehovah. Dia naninjitra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, hanapahefana amin'ny firenena sy amin'ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorina sy hamboly. Hotohizanao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy 2 nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'i Timoty. Timoty 2 toko 7, vakiana manomboka amin'ny 4:12 hatramin'ny 7:10. Timoty 2 toko 7, vakiana manomboka amin'ny 4:12 hatramin'ny 7:10. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa atry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrina mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ho farananao amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka. Lioka toko 4,
Vakina manomboka amin'ny anjin'ny fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny fahiraika amby efapolo. Lioka toko fahaefatra. Vakina manomboka amin'ny anjin'ny fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny fahiraika amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona. Ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavin'ny Simona, ary izy ireo nangataka taminy ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaiky ny Jesosy, ka noteneniny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary raha nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy. Ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demoni nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe: ianao ny zanak'Andriamanitra. Nefa norarana ireo ka tsy navelany hiteny, satria nahalala azy ho Kristy. Ray masino. Namasinanay famasinana, tenenao famasinana. Amen. Ndeha ritsangansika milohana indrinantsika ny hafatra dia ny firana fanampiny faefatra andiny voalohany sy ny andiny fahatelo no ataontsika eo mpitsanganana. Rehetra amin'ny tompo mbola ampitomboina ho amintsika rehetra mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Araka izay fanambara tany am-pandohana dia miara-mankalaza an'Andriamanitra isika amin'ity alahady faharoa ambin'ny folo ny volana Febroary ity ny amin'ny alahadin'ny baiboly. Ary noho izany indrindra no akana ny afatra izay tao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko voalohany
ka ny andininy 10 Jeremia toko voalohany andininy 10 izay averiko vakiny indray zany araka ny soratra masina eto ampelantanako ny dikateny ombonana eto Madagasikara amin'ny anarany tompony. Jereo fa omeko fahefana ianao amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera, hanapotika sy andrava ary hanorina sy hamboly indray. Amen. Mandritra ity taona vaovao 2024 ity io ny fikambanana Mampiely baiboly malagasy dia manana lohahevitra izay noraisina avy amin'izany soratra masina izany dia ny hoe tenin'Andriamanitra fandravana sy fanorenana. Ny tenin'Andriamanitra fandravana sy fanorenana. Raha iverenantsika ny tantara izay manoloana antsika eto araka ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia nisy fiantsoana na fifidiana nataon'Andriamanitra ho an'i Jeremia. Rehefa nantsoin'Andriamanitra izy dia nisy setry ny avy hatrany amin'ny Jeremia manao hoe ataoko ahoana fa mbola zaza. Fa na dia teo aza izany toy ny fialan-tsiny na ny tsy fahavononana hanoina ny antson'Andriamanitra izany dia Andriamanitra indray no niteny tamin'ny Jeremia manao hoe aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao. Dia anisany nampiavaka n'izany fiantson'Andriamanitra ny Jeremia zany dia ny hoe nisy ilay teny nataony teo ambavan'i Jeremia ary mifamatotra amin'izay ny koa nampahereziny hoe aza matahotra fa mombanao aho. Ary rehefa nampitao an'i Jeremia mpaminany Andriamanitra dia naniraka azy. Ary tahak'izay ihany koa ny endrika samihafa izay iantson'Andriamanitra sy aniran'Andriamanitra ny mpanompony rehetra, izy Andriamanitra mihitsy no miantoka, izy no mampitao, izy no momba. Fa rehefa mby eo amin'ilay andininy 10 isika dia anisan'ny mahavariana satria raha no heverina hoe mbola zaza na mbola tanora vao eritrero ny Jeremia ny iraka izay nampanaovan'Andriamanitra azy kosa dia tsy mifanaraka loatra amin'izay. Fa misy an'izao teny izao manao hoe omeko fahefana ianao izao an'izao ho amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra, hanjera, handrava, handrodana, hanorina sy hamboly. Firenena sy fanjakana ny antefana izany iraka izany. Ary eo indrindra no akatsika ny hafatra amin'ny teny ity. Ny voalohany dia manampahefana amin'izao rehetra izao Andriamanitra. Manampahefana amin'izao rehetra izao Andriamanitra. Fa ny faharoa dia tompony tantara Andriamanitra. Tompony tantara Andriamanitra. Manampahefana amin'izao rehetra izao Andriamanitra. Rehefa naniraka ny Jeremia mpaminany Andriamanitra araka izay hitantsika amin'ny andininy 10 dia tsy hoe ho ana olona anankiray na olona maromaro fotsiny fa ho ana firenena sy fanjakana. Any amin'ny dikateny protestanta dia nilazana azy hoe anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana. Fa ny dikateny ombonana dia anampahefana amin'ireo firenena sy ireo fanjakana. Zany hoe tsy fanjakana anankiray fotsiny na firenena anankiray monjy fa ireo firenena. Zany hoe tsy amin'ny Israely fotsiny na ho amin'ny Joda fotsiny fa misy firenena maro ihany koa iantefana zany. Manampahefana amin'izao rehetra izao Andriamanitra. Ka tsy ny firenena Joda ihany na ny zanak'Israely ihany. Rehefa mamaky ny Jeremia manomboka amin'ny andininy 470 tsika dia mahita fa niantefa tany amin'ny Egypta koa niafatra, niantefa tamin'ny Moabita koa niafatra, niantefa tamin'ny Filistina koa niafatra. Any amin'ny toko 50 amin'ny Jeremia aza dia niantefa tany Babilôna koa niafatra. Zany hoe tsisy firenena eto ambony tany ka tsy antefany hafatra Andriamanitra satria izy Andriamanitra no manampahefana amin'izao rehetra izao. Fa raha jerena koa eo amin'ny fiainana andavanandrontsika, eo amin'ny fiainan'ny firenena sy ny fiarahamonina dia izao tsy misy sokajin'olona tsy antefany ny tenin'Andriamanitra, tsy misy sarangan'olona tsy antrekany ny tenin'Andriamanitra, tsy misy karazan'olona tsy antrekany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa novakitsika teo ilay epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty izay zanany am-panahy, nanambarana ny hoe
fa ny soratra rehetra nomeny tsindrimandran'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsiana izay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Asan'ny tenin'Andriamanitra miantraika amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Asan'ny tenin'Andriamanitra miantraika amin'ny sokajin'olona. Asan'ny tenin'Andriamanitra miantraika amin'ny sarangan'olona. Ny tenin'Andriamanitra miantraika amin'ny firenena rehetra eto anivon'izao tontolo izao. Mamperitreritra asa ianao indray izany tenin'Andriamanitra izany. Raha mandre izao afatra izao no hoe ny inona eo amin'ny fiainako no noheveriko fa tsy hidiran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hananan'Andriamanitra fahefana, fady sokevitra izany hoy ny Soratra Masina. Satria hanam-pahefana izao an'io izao amin'ireo firenena sy ny fanjakana. Andriamanitra manjaka eo amin'izao tontolo izao, Andriamanitra manjaka eo amin'ny rafitra rehetra, Andriamanitra miasa ihany koa eo amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Anisan'ny mamperitreritra amin'ny vanim-potoana ankehitriny raha namaky ny filazaon-tsara teo isika ny amin'ny fanasitranana izay nataon'i Jesoa. Nasitrana ny rafozam-bavin'ny Petera izy. Na raha rinona moa rafozam-bavin'ny Petera? Tratran'ny tazo. Ny fanontaniana dia ny hoe rehefa tratran'ny tazo ve zasy ianao, mbola miantso an'i Jesoa ihany. Fa rehefa mandeha ny azakazaky ny fiainana ka tratran'ny tazo sika dia efa misy raiki-pohy, misy formule hoe rehefa tratran'ny tazo ianao dia reto no ampiasaina. Inona le izy? Paracetamol, Nivaquine, CVO, misy karazany maro. Fa mba mahatsiaro ve tsika hoe misy idiran'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra na dia tazo aza, ary Kristy eto dia ny teny mafy ny tazo nanangana rafozam-bavin'ny Petera izay narary ny tazo. Asan'ny tenin'Andriamanitra miditra eo amin'ny antsim-piainan'ny zanak'olombelona izany, ka mandrava izay mety ho hevi-diso no hoe ny ampahapahan'ny fiainako ihany no afaka andraisana tenin'Andriamanitra ny iasan'ny Kristy, fa ny ankoatr'izay vitako zasa mirery. Tsia! Fa Andriamanitra sy ny teniny manam-pahefana amin'ny antsim-piainako sy ny antsim-piainanao. Satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra hoy ny boky Noa Hebreo, maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona amin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonina sy ny tsoka, mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Rehefa miditra io tenin'Andriamanitra io dia mandrava izay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra, fa manorina sy mampitoetra kosa izay ankasitrahan'Andriamanitra indray. Manam-pahefana amin'izao rehetra izao Andriamanitra, ary manam-pahefana amin'izao rehetra izao ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto izay tsy afa-misaraka amin'izany dia izao hoe tompony tantara Andriamanitra. Tompony tantara ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ny sariteny izay ampiasain'ny Jeremia eto, sariteny ny amin'ny fanorenan-trano, sariteny ny amin'ny fambolena. Ka nilazany hoe hanongotra, misy fakana zany, hanjera, misy rafitra zany, handrava. Ny fanorenana zany dia ny trano, handrodana dia mbola mikasika ny rafitra ny trano ihany zany. Fa hanorina indray ary hamboly indray. Ireo lay sary teny ampiasainareo na ny ran'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany, ny amin'izay tsy maintsy andehanana makany amin'ilay firenena manoloana izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra ka tsy maintsy ravana mba handehanan'izy ireo araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba hanorenan'Andriamanitra, hambolen'Andriamanitra indray koa ny fitahiana. Ity andinin'ny fahafolo ity dia miverimberina ao amin'ny Soratra Masina raha araka ny bokin'ny Jeremia. Ao amin'ny Jeremia toko 9 ny andinin'ny fahenina hatramin'ny andinin'ny 9 ohatra dia miverina indray io teny io, ary Andriamanitra mihitsy no miteny izany. Jeremia toko 9 ny andinin'ny fahenina hatramin'ny andinin'ny 9. Izao ny voalaza ao amin'ny anarany Tompo. Nefa
amin'ny anaran'ny tompo moa tsy afaka manao aminareo toy izay ataon'ity mpanefitany manga ity va ry olon'Israely hoy ny fanontaniana hentitra avy amiko tompo indro eo an-tanako ianareo tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy indraindray dia milaza ny hanongotra sy hanjera ary handrava firenena iray na fanjakana iray aho nefa raha miala amin'ny ratsy izay nahatonga ny fandrahonako izy dia hiova hevitra amin'ny loza izay nokasaiko hamelezana azy aho ary indraindray dia milaza ny hanorina sy hamboly firenena iray na fanjakana iray aho dia mitovitoy amin'izay ihany koa no hitantsika any amin'ny toko faraka amin'ny telopolo any amin'ny 9:20 lay mbola Andriamanitra manongotra manjera mandrava mandrodana noho ny fahotan'ny firenena na ny zanak'Israely nareo firenena hafa manodidina fa manapa-kevitra kosa Andriamanitra fa rehefa miverina aminy ny olona izay nohariny dia eo indray izy fa manorina fanekena mamboly ny amin'ny atao hoe fitahiana sy fanambinana indray ity teny izay manoloana antsika ity araka ny Jeremia 9:10 anisan'ny mamperitreritra dia izao amin'io lay enti milaza na ihany koa filazanany amin'ny asa ataon'Andriamanitra io ny enina izy ireo fa ny efatra amin'ireo dia ilazana fitsarana izay ataon'Andriamanitra avokoa ny romonjy amin'izy enina ireo no ilazana famonjena tsy maintsy tsarain'Andriamanitra aloha ny firenena na ny olona no ny otany no ny tsy fahamarinany no ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra izay vao tonga amin'izay Andriamanitra ho an'izay rehetra miverina aminy izy kosa no hamonjy rehefa niona tamin'ireo jiosy Jesoa ary teo koa ny mpianany tamin'izany fotoana izany ao amin'ny filazantsara araka ny Jona 2 dia 7:20 dia izao ny tenin'i Jesoa raha vaonareo ity tempoly ity fa ho atsangako izy afaka telona raha vaonareo ity tempoly ity fa ho atsangako izy afaka telona sairatsaina ny olona tempoly izay naorina nandritra ny taona maro ka ho atsanganao afaka telona rehefa rafa fa voalaza ny Jona io ihany fa ny tenan'ny Kristy no tian'olo risahana amin'io ny fahafatesany amin'ny azo fijaliana lay faharavan'ilay tenan'olombelona mihitsy no ny ota fa ny fitsanganany eny tamin'laza famonjena indray ary izay mihitsy no risahan'ity Jeremia mpaminany ity tsy maintsy ho ravan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra no ny tsy fahamarinana sy ny fahotana izay ataony fa izay rehetra manaiky hiverina aminy dia ho atsangany indray asa magaga ataon'Andriamanitra izany ary izay Andriamanitra tompony tantara Andriamanitra satria misy fetrany tsy maintsy hamaranany ny tantara ny ota sy ny tsy fahamarinana fa misy fotoana koa Andriamanitra manomboka ny tantara ny famonjena indray sy ny fitahiana ary fanambinana ho an'ny olony ho asoanao izay mandray izao afatra izao anisan'ny fifaliana ho an'ny olona mihitsy ny mandray ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy ny amin'izay fitahiana fanambinana famelohany asa-pamonjena tsy maintsy nisy fahafatesana fa tsy maintsy nisy raha latsaka vao misy famelan-keloka tsy maintsy manaiky ho ravana ongotana ho azera izay rehetra tsy ankasiran'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manangana sy anao indray ary zava-dehibe amin'ny fahamarinan'ny tenan'Andriamanitra nanirahana ny Jeremia mpaminany zany fa tena nasorenan'ny mpanjaka ny vahoaka rehetra tamin'ny vanim-potoanan'i Jeremia io afatra io fa ny olona zany dia ny nangetaheta handre hafatra izay mba mandokandoka mba mampahery azy manokana fa ny fahamarinana tsy tiany re io ny fahamarinan'ny tenan'Andriamanitra miantefa amiko sy aminao zany misy zavatra tsy maintsy ongotana tsy maintsy horavana tsy maintsy ho esorina ao anatiko sy ao anatinao aho eo amin'ny fiarahamonina misy atsika eo amin'ny firenena misy atsika fa Andriamanitra efa nanomana fotoana hananganana indray hambolena indray hanorenana indray rehefa mamaky ny epistily ho an'ny Kolosianina atsika amin'ny Kolosianina 3 mialohan'ny resahany ary amin'ny andininy faraparany manao hoe mitafifa amindrampo sy fiantrana fahalemem-panahy famoram-panahy
eo alohan'izay izy dia izy manao hoe vonoy avokoa ireto ny faratsiana ny fiafinafonana esory avokoa ireto dia ny lolompo ny lainga ny fitaka tsy maintsy ravana aloha vao afaka mamboly sy mampiorona indray ary soratsika n'Andriamanitra ny amin'ny teniny satria manana ny planin'Andriamanitra manana ny fikasan'Andriamanitra ho ahy izy ho anao ho an'ny fiangonana ho an'ny fiarahamonina ho an'ny firenena ho an'izao tontolo izao fa hanorona sy hamboly izy fa ny anjarako sy anjaranao manaiky ny oazera zay mety ho avinavo ny mpanahy rehetra ongotana zay mety ho faka mangidy mitsimoka ka manimba ny maro ny fahalemena ny fahotana ary izany mazava-dehibe ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy maty izy mba hahazoan'ny tsangana amin'ny maty fa tsy maintsy latsaka amin'ny tany ny voambaraka maty mba hahafahany mahavokatra be indray eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ary asan'ny tenin'Andriamanitra zany andeha avelantsika ny tenin'Andriamanitra hiasa amin'ny tenantsika fa asan'ny tenin'Andriamanitra ny manaisitra izay tsy ankasitran'Andriamanitra fa manokatra kosa ny amin'ny fiainana be dia be araka izay nambaran'i Kristy ilay tenin'Andriamanitra fandravana sy fanorenana ho raisiko sy ho raisinao zany dia ahita ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra isika eo amin'ny androm-piainana izay efa nirahany tompo antsika indray ihany koa tahaka ny nanirahana ny Jeremia mpaminany ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra fa izany teny izany kosa isandrahaka eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho fantsopitiavana fantsopitahiana fantsopamonjena indray hivavaka isika misaotranao izay Andriamanitra amin'ny teninao izay velona sy maharitra mandrakizay teninao izay fandravana sy fanorenana fa noho ny fitiavanao no itenenanao izany teny zany fa misy fotoana tokoa izay mangididy sofina fa very ny fanainao masina ary tarihy ny teninao mba ho mpiaino mpankatoa aoka izany teny izay norenesinay teo zany hivelomanay hankatoavinay ary hijoronay vavolombelona indray kosa mba hitomanay ny maro hiala maizanao amin'ny fahazavanao mahagaga ka ho anao mandrakariva ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy novanay izany vavaka izany amen. Soratsika Andriamanitra ny amin'ny teny izay nomeny antsika izay anadiovany antsika ananganany antsika ary ambolena ihany koa fanantenana eo amin'ny fiainantsika indray ka ho antsika izay manaiky ny hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra mitsangana andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehany fiangonana isika ka ny fianakemponona apostolika no andeha hiarahantsika miredona hiaretsangana isika rehetra hanambara ny finoantsika araka ny fianakemponona apostolika manao hoe mino n'Andriamanitra izy toa mpanananitra sy ny tany ary nona Jesosy Kristy izay manatokana tompontsika izay tontolona teraka marevitsy ny papaka-Ponty Pilato nomoana tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva nidina tany fiainantsika sangana tamaty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-damitra mipetraka rovan'Andriamanitra raitsy avy ny tsara velona sy maty mipifana masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana n'olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Afaka mipetraka ianareo. Miroso amin'ny fizarana ny asan'Andriamanitra izay tanterahana eo anivon'ny fikambanana Mampiely baiboly malagasy isika dia misy reto fambizarana vitsivitsy reto sady fijoroana vavolombelona raha teo. Soratsika Andriamanitra ny amin'izao andro izao ny amin'ny alalan'ny baiboly ary manerana ny Madagasikara dia misy ny fankalazana n'Andriamanitra amin'izany ny sampiangonana dia mankalazana n'Andriamanitra ny alahady maraina any amin'izay toerana rehetra misy ny fiangonana
dia samy mideran'Andriamanitra manome voninahitra azy ao anatin'ny fanompoampivavahana ny alady maraina. Ny tolakandro indray kosa dia misy ny fiombonam-bavaka izay iarahana amin'ny toerana anankiray, amin'ny fiangonana anankiray manerana ny Madagasikara any amin'ny faritany dia misy ireo izay karakarain'ny tompon'andraikitry ny fikambanana Mampiely baiboly iarahana amin'ny komite paritra. Ho antsika eto Andrenivohitra eto Antananarivo kosa dia misy ny fiombonam-bavaka izay tanterahantsika ny anio tolakandro alahady 20 volana Febroary amin'ny 2 ora ny fanombohan'izany fiombonam-bavaka izany ao amin'ny FJKM Antananarivo fahasoavana izay iombonantsika rehetra hafatsika manoana ambavaka, manoana amin'ny lafiny rehetra miasa sahan'ny fikambanana Mampiely baiboly Malagasy izay isaorana antsika ny amin'ny fandaminana rehetra sy ihany koa ny fanohanana izay efa natao hatramin'izay. Sarobidy eo anivon'ny fikambanana Mampiely baiboly ny fiangonana ny kristianina rehetra ho amin'ny fikambanana kristianina rehetra tamin'izay rehetra Notanterahana sy mbola ho tanterahana ihany koa satria ahazoana manohy hatrany amin'ny fifantohana amin'ilay vina lehibe manao hoe Madagasikara heniky ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny Soratra Masina. Ary mampahatsiaro mandrakariva fa manana antom-pisiana 4 ny fikambanana Mampiely baiboly, ny voalohany amin'izany dia ny mandika Soratra Masina amin'ny fiteny azon'ny olona, ny faharoa mamokatra Soratra Masina amin'ny endriny ilan'ny olona azy. Ny antom-pisiana fahatelo dia ny mampiely ny Soratra Masina amin'ny vidiny takatry ny olona, ary ny antom-pisiana fahaefatra dia ny mampiofana sy manentana ny amin'ny fampiasana sy ny fandinihana Soratra Masina. Ary ao anatin'ireo antom-pisiana 4 ireo no isin'ireo tetikasa maro samihafa eo anivon'ny fikambanana Mampiely baiboly izay ampitaovana ny fiangonana ho amin'ny asa fitoriana amin'ny filazaon-tsara. Ary dia mampisika mandrakariva ny fikambanana Mampiely baiboly ny amin'izay fiara-miasa atao amin'ny fiangonana amin'ny fikambanana kristiana amin'izany asa fitoriana amin'ny filazaon-tsara zany. Anisan'ny tetikasa izay misy ao anivon'ny fikambanana Mampiely baiboly ohatra ny tetikasa antsoina hoe SMT na sambatra ny mahavaky teny, fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy izy io. Misy ihany koa ny tetikasa finoana azo avy amin'ny fiainona. Misy fotoana ny olona rehefa tsy mahay mamaky teny dia tsy afaka mamaky baiboly, dia lasa tsy afaka miona amin'ny Kristy izy. Dia izay indrindra no anton'ilay tetikasa faharoa finoana azo avy amin'ny fiainona, Soratra Masina henoina, eo am-pandrenesana Soratra Masina ny olona, dia miteraka finoana ao anatiny izany araka ny Romanina 10:7. Tetikasa anisan'izany ihany koa ny siny baiboly Malagasy fandalinana izay famokarana baiboly anankiray izay misy note fanampim-panazavana manampy amin'ny fandinihana sy fandalinana Soratra Masina, ary dia misaotra antsika rehetra miazona ambavaka n'izany tetikasa izany. Fa mby eo amin'ny 7:20 io tetikasa io sika, ary eo anatin'ny mamaraparana ny famitanana izany baiboly Malagasy fandalinana izany mba ho fitaovana ihany koa hanampy ny olona rehetra amin'ny fandinihana sy fandalinana Soratra Masina ka ahafahana manatsara ny asa fitoriana ny filazaon-tsara. Izay tetikasa ihany koa izay novelarina nanomboka tamin'ny taona lasa ka amporosiana ho amin'ny fiangonana dia ny fanomezana sehatra bebe koa ny ankizy sy ny tanora. Anisan'izay ny atao hoe ankizy tia baiboly. Eo ihany koa ny hoe hazony izay tsara izay miantefa amin'ny tanora izy io dia manana an'izany tetikasa izany fikambanana Mampiely baiboly azo atao tsara ny miara-miasa hazoana mahatratra ny ankizy sy ny tanora. Fa izay tetikasa anankiray anisan'ny zaraiko sy amaranako ny amin'izay tsara ho fantatra dia ilay antsoina hoe baiboly ray isan'andro. Tetikasa anankiray izay azoana manomena mizara baiboly maimaim-pona ho an'ireo olona izay tsy manana fahafahana mividy baiboly. Tena misy tokoa ireny olona ireny, tsy manana fahafahana mividy baiboly izy ireny, na aty Andrenivohitra na any ambanivohitra rehetrany, dia amporosiana ny amin'izay ahafahantsika miara-mientana amin'izany tetikasa izany. Raha baiboly ray isan'andro ao anatin'ny herintaona zany dia misy baiboly 5:7 isa azontsika zarainy maimaim-pona amin'ireny olona ireny. Ka isika izay nomen'Andriamanitra tombo-pahasoavana afaka manohana an'izany tetikasa izany dia manomantsika ohatra 5,000 ariary. Matolotra ho an'ny fikambanana Mampiely baiboly izy io dia avy hatrany manomana baiboly anankiray ny Mampiely baiboly dia miantefa amin'ny olona anankiray izany. Dia ny tsotra izay azo ampiarana azy dia izao hoe amin'ny fotoana isin'ny tsingeritaonako na ny tsingeritaonanao
dia raha ny mahazatra antsika mahazo fanomezana amin'iny indrindra isika no andeha hanolotra fanomezana dia atolontsika mba hiantefana amin'izay olona izay tsy manana fahafaha mividy baiboly zany a 5,000 ariary anomanana ny fikambanana Mampiely baiboly anankiray zaraina amin'ireny olona reny dia azo raha miasa amin'ny fiangonana koa izany tetikasa zany satria tsy voavidy ny fanahin'olona fa isika izay nahazo maimaim-pona dia hizara maimaim-pona. Ito-pamaranana ny amin'izay tsara fantatra ao amin'ny asan'ny fikambanana Mampiely baiboly dia manantitra izay ny fankasitrahana ny fisaorana antsika rehetra ny amin'izay fanohanana amin'ny lafiny rehetra nataontsika ho an'ny asan'ny baiboly satria izany dia avadika vavaka dia mba hisy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny olona rehetra ihany koa ny ananany ny soratra masina dia hisiny koa fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny manodidina sy ny fiainan'ny firenena hatrany amin'ny faran'ny tany izany dia mamporisika antsika amin'ny fiombonana amin'izao alahady izao ny tolakandro any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any dia misy ny fiombonam-bavaka amin'ny aladin'ny baiboly anasana antsika manokana ho an'Antananarivo ao amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana manomboka amin'ny 2 ratolakandro dia miara-miombavaka ao anatin'izany fotoana izany isika ho voninahitra Andriamanitra irery-andry. Iroso amin'ny fanatazana ny rakitra isika mandritra ny rakitra izay tanterahantsika ny firana FFPM fa 7,700 no ataontsika fanavaozana izay magaga tokoa nomeny Jesosy ahiry. Ivavaka isoran'Andriamanitra isika ny amin'ny fanatitra mba ho ankasitrahana zany ary ivavaka ihany koa tsika ho an'ny asa fitoriana filazoantsara izay imbonana amin'ny fikambanana Mampiely baiboly ity amin'ny nosy misy atsika ary mahatratra ihany koa ny farantany ary ivavaka isika. Andriamanitra tompona io indre ny fifalianahy ny amin'izay nitahiana ao anay afaka namakivaky ny taona 2022 niatrika ny volana janoary ny taona 2022 ary mby amin'izao volana Febroary izao ka azona ihany koa mankalazana ao Andriamanitra ary miombombavaka ao anatin'ny alahadin'ny baiboly misaotra Andriamanitra satria ny tananao no natsotranao ho fitahiana mananambiampy ho an'ny tsirairay avy aminay satria Andriamanitra tompony izao rehetra izao ianao manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ianao tariny fananao masiny izahay araka ny hafatra izay nomenao anay mba hanekenay hiasan'ny teninao ary izany teninao zany rehefa miasa ao aminay dia manongotra manjera mandrava mandrodana izay rehetra tsy ankasitranao Andriamanitra ny toetra na ny toe-panana ny toe-tsaina na ny toe-po eny ny rofo sy ny aretina koa aza dia idira ny teninao ary anananao Andriamanitra fahefana avokoa tsy maintsy ngotana amin'izany zahay satria efa nanomana ny tsara lavitra ianao
ny anorenana indray, ny ambolena indray, ny amin'ny toe-panahy araka anao Andriamanitra, ny tombonay amin'ny fitiavana anao Andriamanitra sy ny teninao, ny anekenay handeha amin'ny fahamarinana ny teninao, ny anekenay hijoro vavolombelona ka tsy ho amin'ny marimaritra iraisana fa ho amin'ny marina iraisana. Eo ambany fitarian'ny fanainao masina ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny isam-pianakaviana, ho an'ny fiangonana, ny fiarahamonina, ho an'ny firenena manerana izao rehetra izao mihitsy aza dia ny teninao no tompony tantara, ny teninao no maharitra mandrakizay, ka izay rehetra mifikitra amin'ny teninao ka manao ny sitraponao ihany koa no maharitra mandrakizay. Misaotra Andriamanitra ny amin'izay anirahanao ny fikambanana Mampiely baiboly, ny fiangonana kristiana, ny fikambanana kristiana miara-miazakazaka amin'ny finoana ka mitory ny filazantsara anao ary dia mametraka feno am-pelatananao ny dingana rehetra ho amin'izany, ny paikady rehetra izay sahan'ny fiangonana iombonany ihany koa amin'ny fikambanana Mampiely baiboly. Ombanao ny tompona andraikitra isan-tsokajy amin'izay talenta sy ny fanomezam-pahasoavany tonga ny teninao hiteraka fiovana sy fanovana tsara itenivon'izao tontolo izao, araka ny nambaranao hoe ahavahanao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka ihany koa izay Andriamanitra ho an'ny fiangonana kristiana, fikambanana kristiana izay rehetra mikely ainao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara anao Jesosy Kristy, dia ianao no ampahiry, ianao no ampitao mba ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra, ka eo amin'izay isiany ankehitrahana dia ampiorenanao fampahirizana, eo amin'izay isiany aia dia ampitoerinao ny fahatokina sy ny finoana, eo amin'izay heverana ihany koa fahadisom-panantenana ny fiadananao no anjaka, ary izany dia hahatonga ny olona rehetra sy ny olona manontolo mihitsy hitodika sy hibanjana anao Kristy, hanaikanao ilay hany tompo sy mpamonjy. Metraka feno am-pelatananao ny fiainan'ny firenena izay Andriamanitra, misaotra anao ny amin'izay nanananay ny baiboly na ny soratra masina vitadika amin'ny tenin-drazanay, efa antaonany maro ary isaorana ianao satria mitahiry ny firenenay amin'ny alalan'ny teninao koa ianao, ka na eo aza izay mety ho fandavana anao Kristy Jesosy, eo aza izay mety ho fanoherana ny fahamarinan'ny teninao, dia miasa mandrakariva ianao satria tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ianao, ary tsy maintsy ho tanterahanao koa amin'ny alalan'ny fiangonana ny fikambanana kristiana, ny kristiana tsirairay avy ny anongotra hanjera handrava handrodana izay tsy ankasotranao rehetra mba hanorenana sy ambolena finoana marina, finoana mahavontsy izay aminao Jesosy Kristy irery any. Misaotra Andriamanitra satria manao zava-mahagaga ianao ilay Andriamanitra mahagaga. Misaotra ihany koa amin'izay efa nitahinao sy nanambinanao anay ka nahafahana ihany koa manolotra ka manohana ny asanao amin'izany rakitra izany. Tompo vokatry ny fonay izany, tsy voatsirambiny tananay loatra, fa amin'izay nanambinanao sy nitahinao anay no tsy maintsy ihany koa anohananay ny asanao Andriamanitra. Ankasitrao izany Tompo, tahaka ny ankasitranao ny fanoloran-tenanay. Misaotra Tompo, tianay mampiombona ny vavaka amin'ilay vavaka nampianarinao anay Jesosy Kristy manao hoe: Rainay izay ny lanitra, masina ny andaranao, tonga ny fanjakanao atao isianao ity Meu izany saza, ary mamelany tahaka mamelany raizatolona ny fakapana, fa manafana ny ora, fanao ny fanjakana sy ary vinahitra man'izay. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no andraisantsika ny tsodrano ka aorian'ny tsodrano dia iombonantsika ilay ireo misaotranao izay iray noho ny fitiavanao. Raisa amin'ny finoana ny tsodrano izay tonoana amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoanana ny ampirahevitra nareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray
no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika mahatoky lay faniantso sy naniraka anareo ary izy ihany koa no hahefa izany hanao anareo manoatra noho ny mpandresy mandehana amin'ny fahefan'ny tenin'ny Kristy hatramin'izao koa mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana misaotra an'Andriamanitra sy mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerian'ny vonaitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.